anareo reny rehetra amin'ity andro ity satria dia fetinareo androany dia manaova fety mahafinaritra fa raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana no jerenina dia mbola mitoetra ato Atsinana Madagasikara ato hatrany andian-drahona izay miteraka orana amin'iny faritra iny ka vinavinaina fa mbola hitondra orana anatin'ny roa andro ho avy izao izany fa raha ny toetrantsika rapitso dia tahaka izao isy orana amin'iny morotsiraka Atsinanana izany hoe amin'iny sava katraty amin'ny vatovavy fitovinandy ty avoatany moa dia andrahona mety hoarana herika izany ny faritra sisa dia ho maina raha ny tolakandro anay dia mbola mitoetra hatrany orana amin'iny morotsiraka Atsinanana nosy iny ny ty avoatany moa dia andrahona mety hoarana herika hatrany iny andrefa Madagasikara iny zany dia ho maina hatrany. Ny maripanina voavinavina indray dia natana fidinana zany amin'ny Atsinanan'ny Madagasikara iny fa manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 degré celsius zany aty avoatandy ary mihoatra ny 17 amin'ny morotsirak'i Madagasikara. Ny tolakandro indray dia nahitana fiakaran-kely zany indrindra dia amin'ny Fianaratsoa aty fa amin'ny ankapobeny dia mbola mino maiva tanàna hatrany iny no mafana satria dia tafakatra roa amin'ny 30 degré celsius. Raha ivoaka any ivelan'i Madagasikara anao ka andeha amin'ireo tanàn-dehibe reto dia fantaro fa tahaka izao ny toetrandro hitanao any. Balika ny andro any Milan sy Johannesburg, norana tany Ivindraona Rakotoka any Paris sy Bangkok ary andrahona ny andro any Nairobi. Ny toetrandro amin'ireo nosy rahavavy ireo indray dia norana tany Ivindraona any Seychelles sy Saint-Denis, balika ny andro any Comores ary fandimy raona sy masoandro any Port Louis. Izay indray ny afaka tolotra anao amin'ity alina ity fa rapitso indray.